laza aminareo fa efa leo an'izany fa leony zany rehetra zany a makaleo anareo makarary any asako reraka sy leony zany rehetra zany a reraka sy leo reraka sy leo anao fampianarana zao hoe ovay ireo teninao ovay ny fiainanao ary za tena mino fa raha ovaintsika ireo tenintsika ovain'izany koa ny fiainatsika fitra aminareo zao nefa nazo fampianarana mikasika ny herin'ny teny ary efa taona maro dia afaka nahita fiovana tsara ianao dia nahita fiovana lehibe teo amin'ny fiainanao vokatra zany mahafinaritra zany fa hitanareo zao mbola betsaka ihany ireo tanana tsy misandatra zany dika fa mbola ilayntsika tao izy fitra aminareo no mbola faly andre izany na dia efa nandre aza taloha za zao ray Mapolana faraiky amin'ny roapolo andiny fahatelo amin'ny roapolo milaza izay miambina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny tsy ho azo pahoriana. Za mino fa ireo teny diso no mitondra fahasimbana eo amin'ny fiainantsika. Za miantso ty afatra androany arivo ty hoe voavonjy ny vavanao. Efa nanao fampianarana feno tsy hoe efa voavonjy ny vavanao satria Andriamanitra ny teny tamiko fa na dia efa voavonjy ataonana maro aza dia mbola tsy voavonjy ihany. Hitanareo ny olona tsy maintsy ao am-pontsika fa izay ataontsika no hitany izay lazaintsika ihany no henony tena manandanja tokoa zany hoe maheno an'Andriamanitra marina zany sika satria izany no nanosorana antsika sy nanokanana antsika rehefa tonga amintsika nosotr'Andriamanitra dia tonga amintsika izany mba hanokana antsika sy hanavaka antsika ao amin'ny tanjona manokana ary izany no midika fa tsy dia manana tombontsoa sika izay tsy ilay tena hoe tombontsoa loatra fa matetika sika no mihevitra izany tokony hoe hiaina tahaka ny fiainan'olona rehetra firy isa amin'ireo olantsika no avy tamin'ny tenitsika ihany mba tena miaino tsara ny zavatra lazainao ve ianao na mba miaino izay lazain'ny olona koa satria izany nanoratra mikasika ilay loha hevitra izay ary tena nianatra izany tamin'ny Atsipriany teo amin'ny 2 taona lasa teo tena niaino fatratra mihitsy kokoa izay lazain'ny olona iray amin'ny zavatra izay lazain'ny olona foana Joyce tiako ianao na maty aza ohatrany hoe tena aleoko koa raha tianao zao velony zao azonareo maninona ary sika no tia loatra izany hoe saiko maty ny fimezana maty ny fitiavana anao saiko naminoko tena mihitsy zany tsy voatery laza zavatra ohatr'izany sika raha inontsika fa tery manandanja ireo tenitsika dia mila mitandrina tsara fotsiny sika ka ny sasany amin'ireo zavatra izay henoko foana sasany aminareo na ity tamin'ny tele lazanareo fa efa leony zany rehetra zany makaleo anareo makarary any asako reraka sy leony zany rehetra zany reraka sy leo reraka sy leo reraka sy leony ty trano ty reraka sy leony mandeha miasa reraka sy leony manasa vilia sy lambajaza reraka sy leony zany dia aokoatr'izay nareo rehetra malasa dala nareo ankizy malasa dala teny fo lasa dala mihitsy ary halako ny fanadiovan'ity trano ty tsy tiako ny mitondra fiara amin'ny embouteillage tsy tiako ny asako tsy tiako ny voloko tsy tiako ny bikako tsy tiako ny hoditra tsy tiako mihitsy ny fiainako manontolo fa mahafaty azy zany rehetra zany laza aminareo aza aho manina ary sika ny manan'olana misy olo afaka misaina ve manina ary sika ny manan'olana matetika dia mba impiry eo amin'ny fiainanao re ampio ary olona melohan'ny andratrako tena mba impiry ary ao anatin'ny taona ray no ilazantsika zavatra ohatr' izany mandra-pianantsika tsara fa isaoran'Andriamanitra afaka mianatra sika afaka no tonga amin'ny toerana izay tsy ilazanao zavatra ohatr' izany mihitsy ianao tsy misy fomba izay hanereny olona anao ilaza zavatra ohatr' izany satria ianao manana fanambarana tsy hoe te hanome fampalalana fotsiny androany fa tiako hanana fanambarana nareo tiako hanana fanambarana nareo ny amin'ny hery avy amin'ny teninareo fa ny hery ny fiainana sy ny fahafatesana dia samy ao amin'ny lela ary ny sasany amin'izany zavatra zany dia toy ny amavantsika sy tsy heverintsika eo manandanja loatra na dia teny izany aza ary tsy aminao ihany fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany manandanja amin'Andriamanitra izany mampatoky antsika tamin'ny teny izy ka mila tenentsika amin'ny fahendreny zany manana hery ny teny misy hery ao aminy afaka mandratra olona amin'ny teny ianao afaka mita olona amin'ny teny afaka mandratra ny hoavinao amin'ny teny ianao izay teneninao zao no afaka manampy ny hoavinao amin'ny teny izay lazainao ndao re hanomboka
ilaza zavatra zay tena tianao ananana marina efa voavonjy hoe ny vavanao raha am'ireo zavatra zay ataontsika mivavatsika dia tena olana lehibe lavitra mihoatra noho izay mety iveritsika mitsikera fa isika mitsikera raha tokony mba hidera sy hanome fisaorana sika fiderana sy fanomezana fisaorana ina moa zany hoe fiderana dia raha mijery ny famaritana ny fiderana ianao dia midika hoe fitantarana na koa tantara ka ny fiderana zany dia fitantarana zavatra tsara izay nataon'Andriamanitra taminao raha te hidera olona ray ianao dia milaza zavatra tsara izay nataony olona io ianao na ianao mampatsiahy azy ireo ny zavatra tsara nataon'izy ireo dera azy ny amin'ny asa tsara nataony ianao ka raha andeha hideran'Andriamanitra sika ary fantatsika fa ny fiderana dia isan'ny tena manandanja efa nampianarina sika avy amin'ny pejy maro mba hideran'Andriamanitra mba ameny ny fiainantsika amin'ny fideran'Andriamanitra ary izay tena dikan'izany dia midika hoe mila matadidy izay nataon'Andriamanitra ho antsika sika fa mila saintsika ny amin'izany fa mila tadiditsika zany dia mila resantsika ny amin'izany hitanareo rehefa miaraka amin'ny olona ny velany eny ianao maninana mba miezaka manaotr' izao mba ilazao zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao izy mba hitantarao amin'ny fotoana izay nananana olana ka nanomezan'Andriamanitra fitsarana anao fa mila hifampaheriny tsirairay avy mba hiresaka betsaka mikasika ny zava-magaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika dia indrindra fa ary porofotsika ara-tsoratra masina indrindra fa rehefa manana olana sika raha iopiatrerina olana ianao fomba tsara indrindra mpaherezanao tena sy andefasana ny devoly amin'ny toerana dia raha tokony hiresaka momba ny olana ianao raha tokony hitaraina mikasika ilay olana dia miresana mikasika ireo zavatra mahafinaritra izay nataon'Andriamanitra ho anao tany amin'ny lasa rehefa manao zany ianao dia mampahery ny finoanao mba ino zany fa Andriamanitra mbola afaka manao zany indray raha nataondray mandeha zany mbola afaka ataony indray zany dia hitanao tiatsika rehetra ny mihevitra zany isira zay tena nalaza mihitsy taona maro zay nantsony hoe mbola nanao zany indray izy fa na dy zany azy afaka mahita olona zay iry zany sika dia olona hitehaka sy hampahery satria ndrehetra dia iny fa izay nataon'Andriamanitra ho antsika indray mandeha dia mbola ho ataony indray zany fa mbola afaka mahita fitsarana mahagaga amin'ny fiainantsika sika fa tsy atsika amin'ny fingonongonona zany fa ho tana ny mimonomonina zany tsy hoe ho ahy fotsiny fa fahotana zany raha mimonomonina amin'izay anananao ianao dia tazony zany raha mimonomonina ianao dia miaritra ianao dikany mimonomonina dia miaritra ny migonongona dia hoe mijanona mandrakalina raha tia hijanona amin'izany toerana misy ianao zany ianao dia toizy ny fitarainana sy fimonomononana fa ny fiderana mialohan'ny fandrosoana foana ianareo avy raha mitaraina ianao dia mbola mijanona fa raha tia hanana fandrosoana ianao dia mila midera ianao fiderana sy ny fisaorana ny zavatra tokony atao rehefa mandalo olana ianao fa vany amin'ireo zavatra izay tianao entina mbavaka ary saroa ny vavaky ny fiderana ny lafindray dia vavaka fisaorana ny lafindray dia mety eritreretinao ho tahaka ny sandwich zany atomboko ao amin'ny tapamofo dia atomboko ao amin'ny fiderana dia derainao mihitsy aloha Andriamanitra mialohan'ny tondranao ny fangatahanao dia apetraka ao amin'izay ny hena ao amin'ilay sandwich angatahanao amin'izay ilainao dia apetraka ao indray ny ambiny amin'ilay mofo amin'ny ilandray dia izany ny vavaka fisaorana ary voaporofo mihitsy zany amin'ny Filipianina mifalia mandrakariva amin'ny tombo izao indray mifalia aza manany ninina fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra antanokelanareo raha izay efa anananao aza mampitarainanao ahoana ny mbola hanomezan'Andriamanitra anao afandray hitarainanao izay ny lazay ny andro mandeha teo mpivavahana nana zavatra petsaka ny komena tamin'ny fiainako nangataka n'Andriamanitra anao zaozao nefa mbola mpivitarainana foana inona ny tokony ataoko hanomezako anao zavatra mbola hitarainanao amiko indray ozy tsy hanao ninina mihitsy mandra-pisaotra anao amin'ireo zavatra nananao firy aminareo ny tia zanaka mahay misaotra firy aminareo mitena amin'izana foana hoe afaka ajanonao ve ny fimonomononanao ajanony ny fingonongonona ny fangatsy fantatrao mihitsy izay zavatra nataoko anao ianao zany tsy mety afa-po mihitsy nanao betsaka anao ary mbola tsy voamarika eo akory ve zany zavatra nataoko anao zany taoko fa ohatr'izany Andriamanitra mila janontsika ny fitarainana firy aminareo zao no manaiky fa andro vitsy fotsiny izay no lasaka mba tsy nitarainanao tamin'ny zavatra iray mariny tsy amin'reto zavatra reto tia hita azy raha ny tany hoe mila fahagagana ve tonga dia hanangana ny tananao ianao na tsy ary fotoana efa ela
ela be ataloha tamin'ny vao nanomboka nanao conférence zay dia afaka nanao conférence zay fivoriana tamin'ny karazana hevitra zay takatry ny sainao ny akamarony aloha tsy tsara loatra ka raha vao nanomboka voalohany zay dia tany amin'ny hevitra fandizany trano fandrimbahiny zay indray alina zany ka tena tsy tsara mihitsy misy zavatra miantona avy eo amin'ilay tafitrano anatiny sasany tamin'ireo seza nisy rovotra sy tataka dia nanomboka nygonongonona sy ny taraina dia nandeha teo amin'ilay sehatra mialohan'ny hanomboana fotoana namerina nanao vavaka ao an'izany tsy azoko ny heverina mihitsy hoe sandry zareo nanova toerana ohatr'izany ho an'olona fa ny zavatra izay nofantsihan'Andriamanitra atao tam-poko dia raha afaka manao zao andro voalohany zao amin'ny tsy finonomononana ianao mikasika ireo zavatra izay tsy maintsy hatrehanao dia ho avy ny andro izay ahafahanao manana conférence naizanay zany amin'izay tianao fa lasaiko anareo fa zany mihitsy no nitranga mila tadiditsika hoe avy aza ny ainga atsika avy aty aoriana aty iny lalana avy ato aoriana iny misy efitrefitra kely amin'ny lalantsany iny dia nentin'ny daivy tany amin'ireo efitrano indray amaly dia eo amin'ny seza 10 ao zany dia tsaronao ve ny fotoana nampiasainao efitrano tahaka izao 20 taona lasa teo amin'ny 20 taona lasa teo zany ny toerana nisy ataloha fa tsy tokony hoeto mihitsy azy zao tokony tany amin'izany toerana kely zany zao nisy azy ao toerana kely amin'ny seza mifotra 10 isa sy polipitra kely eo aloha mba hitoriko teny dia hitanareo zao reny andro reny dia tsara ho atsika tena tsara ny andalovandreny andro reny aza manamavo ny fiandoana kely dia aza monomonina amin'ny lalanao zay mandalo ilay fiandoana kely satria tsy afaka mianatra ny mpisaotra amin'ireny zavatra reny sika matokia fa tsy hisaotra mihitsy ianao rehefa omen'Andriamanitra mihoatra satria fandalovana ny ady satroka mbola aizantsika misaotra ihany no manangana toetra tsara ao amintsika mampivelatra toe-panaraka an'Andriamanitra atao amintsika zany rehefa omen'Andriamanitra ndraikitra lehibe kokoa noho zany indray tsika fimonomononana dia fahotana ary manokatra varivarina petsaka ao amin'ny fahavalo zany tia ampahiranareo mety tsy tena iverinao kory aza ngeny hoe imonomonina foany mety tsy zany ianao tsy haiko aloha hoe ianao ngamba mety ho latateraka izay tsy mamitaraina fa namby aminareo fa raha tena miaino tenanao ianao dia hita karazan-javatra maro izay tarainana sy ny gonongononanao ianao hitanareo ny vehivavy tena be menimenina hitanareo ireo zavatra kely mampiseto atsika ireny mangataka ny amin'ny zanakareo nareo ajanoa ny monomonina ianao mitady vady ajanoa ny monomona mikasikazy marina ireo olona ianao mitady vady aza monomona amin'izany ianao mitady trano dia aza mitaraina amin'izany zao satria anadio azy ianao tady ny fiara vaovao io ianao ajanoa ny fitarainana isaky ny manao mifandoavam-bola aleloia minakanina ianao aza mitaraina hoe lasa ngeza be ny valahanao amin'izao mila manana tanjona ny ho lasa olona tena feno fisaorana indrindra isika eto ambony ny tany atomboy amin'ny fisaorana ny fiaina isan'andro ary mandehana amin'izany amin'ny fisaoran'Andriamanitra miainga amin'ny zavatra kely toy ny rano mafana sy ny namana sy ireo zavatra izay fanananao dia misaora azy ny amin'ny famonjenanao misaoran'Andriamanitra ny amin'izay fantatrao toy izy foana misaotra an'Andriamanitra fa toerana misy hery zany fisaorana dia toerana misy hery Filipiana 2:4 ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy tsy fisalasalana firy no isany zavatra rehetra ao anatin'izany ny fitodrana fiara amin'ny embouteillage ao koa ny fanasana vilia fanadiovan-trano fandoavam-bola ataovy ny zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra ataovy fanazarana fotsiny ihany zany ho voninahitr'Andriamanitra Andriamanitra za te hiatrika anisan'androm-piainako tsy monomonina satria ianao dia tsara loatra amiko ary ny marina mpatsorana tsy hisy zavatra tokony hitarainako tsisy tokony antony hitarainako raha ny fahalebiazan'ny famondram-ponao zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana nohitra an'Andriamanitra manandany zany dia hitanareo misoratra masina hafa fa rehefa monomonina ny olona na dia mitarainany amin'ny olon-kafa fotsiny aza dia raisin'Andriamanitra tanany zany hainareo nahoana satria amin'ny lafindray ao mivavatsika sika milaza hoe mino an'Andriamanitra mpitondra za mino an'Andriamanitra mitarika ny fiainako ary izy no mitondra ny fiainako fa ny akamaroan'ny toerana izay efa rahantsika dia mefara amin'ny fimonomononana mikasika izany fa na dia milaza sika hoe mino an'Andriamanitra mifehy izany fa mila miteny fotsiny sika hoe hitanao Andriamanitra tsy dia tiako loatra zao fa za mino fa hanao zavatra tsara ianao
za mihny fa ianao manana antony sy tanjona ary isotranao any amin'izao toeran'izao satria za mihny fa andriamanitra tsara ianao izay afaka mamoaka zavatra tsara avy amin'ny ratsy. Firy aminareo mihevitra fa tsara koa zany no ny fimonomononana. Fa jereo zao andao taperina ny famakiana izay voalazana satria tena mahafinaritra mihitsy zany. Mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitakinareo dia zanak'Andriamanitra tsisy diso tsisy adalàna, tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, raha tsy fitondran-tena ara-panahy izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao kitanana koa ohatra mazava tsara. Zany zao fa namby tonga dia afaka ampiarina. Tena Andriamanitra milazao hoe nareo no oloko. Ary tiako teny hafa amin'ny olona rehetra eto an-taninareo. Tiako mba hanana toetra hafa nareo. Te andre zavatra hafa mihoatra amin'ny zavatra avy amin'ny olon-kafa rehetra tena maizina angeny any e. Ka andao atombontsika fotsiny amin'ny tsy monomonina, tadiso sy mitaraina. Dia ankoatr'izany dia hivavaka ho amin'ny tontolon'ny aizina dia ho lasa hazavana mamiratra. Ho lasa hazavana mamiratra izay manome fiderana sy voninahitra ho ahy raha toa ka ny olon-kafa rehetra mbola mitaraina sy monomonina. Firy aminareo no mihevitra fa afaka manao zany. Ndao menan'Andriamanitra daholo ny fiderana afaka omentsika azy. Tadio izay nampianariko tamin'ity arivo ity. Amen. Tadio izay nampianariko tamin'ny ariva fa arakaraka ny anomezantsika fiderana sy fisaorana, arakaraka ny zavatra tsara lazaintsika no ampitombontsika ny fifaliantsika ihany koa. Dia very zao ny abetsahan'ny fisaoranao ihany no hitombon'ny hafalianao. Ary arakaraka ny abetsahan'ny fisaoranao ihany koa no hitombon'ny hafalian'ny olona manodidina anao. Ka raha tokony hitaraina amin'ny zava-mitranga ao ampiasana dia mitadava zavatra isaorana foana. Fiderana mialohan'ny fisandratana. Ny Israelita dia lasa ohatran'ny karazan'olona adaladala izany mihitsy. Na tsy izany aza lazaiko fa ny ankamaroantsika dia ohatr'izany koa. Raha makao amin'ny Deutéronomie dia lazainy hoe nandany 7 taona zareo mba hanaovana lalana 12 andro. Fa maniny ianao no mirenireny any anefitra 7 taona amin'ny lalana tokony atao 12 andro. 12 andro avy eo amin'izay tany efitra Egypte makao amin'ny tany Kanana 7 taona no nivezivezen'izy ireo tao. Hoy Andriamanitra efa ela teto amin'ity tendrombohitra ity nareo fa fotoana fandrosoana izao. Sasany aminareo efa ela loatra tamin'ny toerana iray tamin'ny fahirana tamin'Andriamanitra. Dia nandiha ela tamin'ny olona iray efa fotoana lava ianao dia misedra zavatra iray foana ianao dia miverina dia miverina dia miverina eo foana. Dia tezitra amin'ny karazan'olona iray dia eo ihany. Mba hitanao ve fa tsy metsika izany? Ngam'izany midika fa diso fandraisana ilay izy ianao. Raha tsy mitsatra mitarainy amin'ny zavatra izay manelinkelanao foana ianao mihoatra ny fisaoran'Andriamanitra sy fiderana ka mba hijery ianao raha manetsika azy zany. Fiderana no manetsika kokoa ny tendrombohitra ao mihoatra ny monomona sy mitaraina. Ndrenindreny tany izy 7 taona nanao izay anaovana lalana 12 andro. Noverin'izy ireo fa noho ny fahavalony izany lazaintsika fa ny devoly foana izany, devoly zany. Fa tsy teny ireo fahavalon'izy ireo loatra zany. Tsisy avy tamin'ireo rehetra hoe hita izay nipetraka tao zany. Perizita, ny Kananita, ny Hivita, ny Jebosita na ireo hafa rehetra izay hita. Fa nitoetran'izy ireo mitaraina dia monomonina dia nitsikera kasika ny zavatra rehetra. Fa adosony Mosesy daholo ny rehetra dia an'Andriamanitra. Ka isaky ny tsy mahazo aina zareo dia hiverina any Egypta foana. Dia hijerina sasany amin'ireo zavatra izay nampitaraina azy ireo sika. Dia ny sasany amin'ireo zavatra tranga tamin'izy ireo satria izy ireo no monomonina foana. Izao tsy haiko mihitsy aloha ny aminareo. Fa manantena fa ho azonareo tsara androany hariva. Fa ny monomonina dia tena olana iray lehibe. Ity zany tsy hoe afatra kely mahafinaritra hoe ora fa manao izay ahatakarana-nareo fa ny fimonomononana dia manokatra varavarana ho an'ny fahavalo. Rehefa mitaraina sy monomonina sika dia manasa ny devoly mba hitondra fahasimbahana kokoa eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ho ianao hoe tena tsy za kosa aloha zany olana be zany. Zaho andraso jereo. Exodosy 15. Lehilahy ray nanao hoe za tsy monomonina fa manazava. Zao. Za manaiky fa misy fotoana ianao mila
mirezika mikasika ny korotana na zay zavatra mila zavainao fa fantatsika rehetra ny aopontsika ao raha rehefa tapitra ny fanazavantsika dia manomboka monomoniny sika tsy zany tahak'izay efa nilazaiko zany resa mikasika ny olanao raha ilainy zany fa aza verina foana ilay olana dia averina dia averina dia averina dia verina dia zay zany lasa fimonomononana andrindra moa fa ilay fanahy mahitany tsy mety ao amin'ny tenan'i Kristy tsy alanareo ve zany fanahy mahitany tsy mety zany misy olona mahitany tsy mety amin'ny zavatra foana mahitany tsy mety amin'ny zavatra foana izy tsy mahita tsara mihitsy izy fa mahita zavatra tsy mety foana tena tsy tiako zany fanahy zany ary veriko fa Andriamanitra koa toraka zany za koa efa manana zany fanahy zany tato amiko fa tsy zany tsony aho Exodosy 12:20 ny monomona tao amin'ny sesy ny olana na hoe finona nosotronay 4:2 dia ny monomonina tamin'ny sesy arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra 3 ka nanao taminy hoe nay ane zahay mba maty ny tanan Jehova tany amin'ny tany Ejipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrokena ka ninakanao voky fa nitondranay nivoaka ao aty anefitra nareo ahafaty mosary zao fiangonana rehetra zao ka tsy nanandranotra zareo tsy afaka ninana izay mba tiany izy ireo zao no adinony fa Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena ka rehefa nandao ny Israely zareo dia nanao karazana fagagan'Andriamanitra fa izy ireo dia niafina tao Gosena tamin'Andriamanitra nitondr'ireo karazana loza manimba tamin'ny tany Ejipta rehetra ka rehefa nandery zareo dia nomena azy ireo ny volamena sy ny volafotsiny olona ary izy ireo dia eny an-dalana ho any amin'ny tany Kanana adin'izy ireo daholo ireo zavatra nataon'Andriamanitra ka isaky ny mananolana izy ireo dia monomonina sy mitaraina tokony mba nataon'izy ireo dia mijanona dia mitadidy zao Andriamanitra mangeta eto zay zao fa tadidinay fa nozarenao roa ny ranomasina mena ka fantatray fa manana planiny ianao ary hitondranao any amin'ny fitsarana ianao zao Andriamanitra tena nono zay zao fa tadidinay izay nataonao tao Ejipta fa nandeha hitadidy izay nataonao zay dia dera sy sotranao ny amin'ny fitsarana zay efa eny an-dalana eny laza zavatra aminareo hita zavatra betsaka ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isika raha manao zany mihoatra noho ny manao izay ataony olona rehetra foana tsy mila mitaraina sy monomonina zany ianao raha nahazo asy ianao tsy ilaina ny monomonanao amin'ny asanao satria isy olona iray aka zany eny an-tananao averiko lazaina indray zany inona asy efa nananao aleo apetraka mihitsy aloha Mama Joyce resaka aminareo ninona asy efa azonao ary tena resy lahatra mihitsy aho zao ilaina misaotra an'Andriamanitra ianao ny amin'izany asy zany satria misy olona izay mety aka zany asy zany eny an-tananao raha faly azo zany miaraka amin'ireo tranga-pimonomonona rehetra nataonao mety ny ora fiasanao tsy tianao mety tsy tanteraka ny lehibenao mety tsy voaloha tsara ny karamanao mety tsy misy tombo loatra zany fa hitanao zao raha manana fandriana atoriana ianao ary tafitrano eo andohanao akanjo afaka tafiana dia efa tena hafa mihoatra ny olona rehetra ianao amen mila janontsika ny fimonomononana amin'ny zavatra rehetra za koa ao anatiny za koa mampatsiahany tenako tahaka anareo mila mijanona tsy monomonina amin'ny zavatra isika ary manomboka manome fiderana sosaoran'Andriamanitra kokoa laza zavatra aminareo Andriamanitra mitady mpidera zay hidera azy amin'ny fanahy sy fahamarinana izy tsy mitady olona zay ho avy ao am-piangonana dia hidera dia avy eo hody any amin'izao tontolo izao dia hiteny tahaka ny olona rehetra ihany tady mpidera izy izay midera mpidera tsy hoe zavatra ataony fotsiny zany fa zareo mihitsy no efa zany sy manao zany foana Andriamanitra mitady mpanandratra sy mpidera tsy hoe olona izay mihira fotsiny dia avy eo faly rehefa tsara ilay mozika fa rehefa tojo-olana izay tsy tena tanteraka loatra izy ireo dia tonga dia ngonongona sy menimena ary mitaraina ny amin'ny zavatra rehetra dia manadiny efa nahatsaran'Andriamanitra taminy hitanareo zao nandalo atsatra tamin'ny fiainana nandany taona maro monomona sy ny ngonongona dia nitsetra ny tenako rery
Fahitanareo Andriamanitra namerindray ny zavatra rehetra tamin'ny fiainako dia nanonitrana veriny daholo izay rehetra nalainy devoly. Ary Andriamanitra tianao mitovy amin'izany mihitsy aminao, fa Andriamanitra tsy nanao ninina tamin'ny fiainako mihitsy raha tsy efa nijanona tamin'ny gonogona sy ny zavatra rehetra, dia nijanona tsy nitsetra ny tenako, dia nijanona tsy nametsiny sy nanao toetra ratsony. Mety efa lasa tany an-danitra. Za tsy mankany an-danitra satria manana toetra tsara, fa manana famonjena satria manana an Jesosy Kristy, ary tena mino marina ny Kristy fa tsy manana fifaliana tamin'izany, fa tsy nanana fiadanana, tsy nanana fandresena, ary azo antoka fa tsy nanampy olo-kafa koa, ary tena naonena. Kristiana mahonena tsy mamokatra izany, tsisy antony tokony mahonena kristianina izany. Sika tena olona tokony faly indrindra eto tany eto. Amen. Zavatra hafa ny hoe mpanota mahonena, fa tena tsy mitombina tanteraka izany hoe masina mahonena. Ary raha amin'ny fomba izay ampifalitsika ny tenantsika ho faly indrindra dia amin'ny fanovana ny fomba firesantsika.